Isandreo nanatrika ny fihaonana tampony vondrona afrikana tany Mauritania ny voalohan'ny volana sy ny faharoan'ny volana Jolay teo ny firenena malagasy. Ny ady amin'ny kolikoly sy ny fanavaozana ny vondrona afrikana no lohahevitra notoniana nandritra ity fihaonana an-tampony ity. Anisany lohahevitra nodiniana nandritra ity fihaonana tampony tanterana tao Mauritania ny voalohany sy faharoa ny volana Jolay teo ity ny ady amin'ny kolikoly. Manoloana izany dia tsy nitsangamenatra ny firenena malagasy satria dia efa lasa lavitra amin'ny ady amin'ny kolikoly raha nambara ny ministra ny Rambaheny Douveloa Maxime Atrandy. Be dia be ny olona ohatrany hoe tsy mbola manana organisation de lutte anti-corruption. Madagascar anefany dia efa lasa lavitra misy. Ny tsika zao fa misy le pacte hoe pôle anti-corruption efa tamin'ny 2015 angambany. Ny tsika koa misy le stratégie nationale pour la lutte contre la corruption efa tamin'ny 2015 kosa 2014. Kanefa ny olona sasany ny tany sasany aty Afrika mbola tsy mandany zany. Ary zany indrindra no isindry zao fihaonana faratampony zao isindry fifampikalozana traikefa ary ahafahan'ny organisation ny Union africaine zany manao salambe recommandation rehefa avy eo zay ho appliquena amin'ny tany rehetrarehetra mba tsy sinitro ny zany kolikoly zany amin'ny tany manerana ny Afrika. Nandeha teo azy anefa ireo ezaka maro manoloana ny ady amin'ny kolikoly dia mbola voasokajy ho firenena anjakan'ny kolikoly Atrandy i Madagasikara.